ny tena fiainandra malagasy. Fabrinah, renim-pianakaviana iray 20 taona, monina eny Anosibatra eny. Manana olana eo amin'ny fifandraisana izy. Tsy dia mahay miteny tsara, tsy dia mahare ihany koa ny sofiny. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainandra malagasy anio. Izaho no maman'i Fabrinah, dia mbola tiana mamiary lala feno so Fabrinah ny anarany. 20 taona izy, dia voateraka n'ilay zanany farany izy zany no sarabady dia mody tato aminay, dia niditra mpikambana mera célibatera hatramin'izao. Izy sy ny zanany anankitelo zao miara-mipetraka aminay ato, dia izay mivady. Manana olana izy zany eo amin'ny firesahana sy fenoana, tsy dia maheno tsara zany ny sofiny. Dia ny resaka zany mahay miresaka izy fa azavaina ela kely zany izy raha misy zavatra azavaina dia hainy tsara mamaly azy hoe miresaka. Voavaly volana monjy Fabrinah dia tratra ny fanitona mahery, ka nanomboka teo no nanana olana ara-pahasalamana izy. Tamin'ny mbola kely teraka nanao fanitona zany izy tamin'izy 9 volana, dia izy rehefa 9 taona vao nianatra, dia tsy dia nahay miteny firy izy sady tsy dia mahay miresaka vatana, mahay miresaka ihany izy fa tsy indraindray izy tsy dia maheno, ohatran'ny hoe mandalo zany ilay tsy dia fahenony. Dia tany amin'ireo mpanazatra azy tany amin'ny tsemera célibatera ireo moa dia mahafantatra azy daholo nanomboka tamin'ny 2019. Na dia eo aza nefa zany tsy fahasalamana zany dia mahatanjaka tsara Fabrinah ary mazoto miasa tsara, mamelona ireo zanany telo mianadahy. Tontolo andro zany fozay mianaka zany amin'ny 4 maraina, dia mandeha miasa izay, misy asa famonoko soa zany angoronany ireo entana amidin'ireo, dia miaraka any izay amin'ny 4 maraina, dia mody izay dia manomana ny zanany mianatra izy zany dia avy manomana ny zanany mianatra izy dia manatitra mpianatra, dia avy manatitra mpianatra zany izy miditra amin'ny 7 sasany zanany, dia avy ihany izy no mikarakara ny zavatra amidiny dia mivoaka mivarotra izy. Mahatsara mavitrika mazoto be izy zary ato raha tsisy azy reraka mihitsy, tsisy dikany amin'ny mibatan'ireny rano amin'ny bidon ireny. Dia manasa lamba ny nono izy, manasa ny lambana izy rehefa lahady atoandro fa mivavaka ny alahady maraina. Mivarotra karazana ny masaka moa no asa fivelomany, ary tsy nataony ho sakana ny fahasembanana misy eo aminy. Ny amidiny zany karatoa, dia rakena, dia fozaorana, dia sonambo, dia mofo-anana, betsaka ny zavatra amidiny, patipaty. Varotra izy, mahay mivarotra tsara, mahay mamerim-bola tsara, mahay mandray client tsara. Mahay mifandray tsara amin'ny fiarahamonina ihany koa Fabrinah, ary matoky azy ny olona rehetra eo an-tanàna. Izy indray dia tena olona fiarahamonina izy, fantatry ny olona rehetrarehetra zany le kahany, dia ny olona rehetra fanaraka tsara sy amin'ity azy daholo. Tsara fiarahamonina izy, tsisy mametifety azy fa mahafantatra azy daholo. Matoky azy, manampy azy ko le mpakafozaorana raha zao manatitra amin'ny maraina dia tonga izy makavola amin'ny riva rehefa lany ny entana. Nananatra ireo tovovavy sy ireo tovolahy moa ny renin'ny Fabrinah mba samy handray ny andraikitra tandrify azy manoloana ny fitezana ireo ankizy, na dia misy aza ny mety tsy fifanarahana eo amin'ireo ray aman-dreny. Mba teneniko ny ankizy vavy zany dia mila mivavaka zany dia tazaina tsara ny zazakely fa tsy apetrapetraka aman'olona, tsy aririna fa efa zavatra efa nataonao zany iny hoe niteraka ianao na niloza mivadinao ary ianao dia atreo fiainana, fa vita foana io. Ny lehilahy koa le mpanary zanaka ireny ihany tena mba teneniko hoe azariana le ankizy vavy kely rehefa hoe teraka aminao zany dia apio izy dia apiana izy amin'ny ara-bola raha ohatra ianao ka tsy afaka hanambady azy. Ny tena fiainandra malagasy.